Galasaka anabavy eo. Ahoana no ahafahanao iaina fahitana fite? Ho tononoko ilay izy dia mba tiako ianao akanaoty. Maninona ary no hoe be dia be ny vehivavy eo tanàna fa marinina andeha hanan'ilay anjely. Maninona tsy voahiraka tany amin'ny Magdalena izy? Maninona tsy voahiraka tany amin'ny tsy fantatro? Izy adolo firy zao ny vehivavy teo an-tanàna fa ty tena misy fisafidian'Andriamanitra. Andriamanitra tiany olona rehetra. Fa izao, ino tsara ary. Voalohany raha tianao ny alalan'ny fanalahidy folo ho an'ny fahitana fite avy amin'Andriamanitra dia voalohany tiavo Andriamanitra. Maninona? Galasaka anabavy eo. Raha ny tianao ny valim-bavaka, raha ny tianao ny vahaolana, raha ny tianao ny fitahiny, dia tsy azo fahitana fite aminy ianao. Ny voalohany indrindra tiavo izy. Ndry menomboka miaina ny amena. Raha te hitombo fahitana fite aminy ianao, aseho azy hoe tianao izy. Ianao tonga mivavaka alahady arivo io netsy hoe olona tsisy atao fa misy famangin'Andriamanitra manokana ao amin'ny fiainanao ao. Dia ho famanginao Andriamanitra manokana eo ampitaovy mifamatotra amina fitiavana an'Andriamanitra. Tena hoe Tompo, tsy resaka ositra, tsy resaka délivrance, fa Tompo, te hity anao mihoatra ako. Tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra ary amin'ny herinao rehetra. Amen. Voalohany indrindra tiavo Andriamanitra. Faharoa, tiavo ny olona. Inona faharoa? Galasaka anabavy, inona ny zavatra ataonao amin'ny fanjakan'Andriamanitra? Inona ny zavatra ataonao amin'ny hafa? Raha ohatra ka te hitombo fahitana fite amin'Andriamanitra ianao, dia aoka ianao mpikarakara ny hafa. Misy vehivavy antsoina hoe Rota nahita fite tamin'i Boaza. Boaza dia lehilahy izay tena nanan-karena teo amin'ny tanàna. Fa zao ny tenenin'ny Boaza. Tena mahagaga ny tenenin'ny Boaza momba ny Rota. Ozy izy Boaza momba ny Rota. Rota, hitako ny zavatra nataonao tamin'ny rafozanao. Hitako ny fitiavanao azy. Hitako ny fikarakaranao azy. Satria Rota tsy ho an'ny tena intsony ny jereny, fa le rafozany jereny. Izay mandrafozana rehetra. Sérieux tiavony rafozanao. Amen. Zay handrafozana tadidio, tsy rafilahinao io ary tsy rafivavinao ny rafozanao. Zay miteraka ka hanambonanto tsy adversaire zandrikely. Mariavy ianao hoe tena za tena mananatra mafy ahako ny itsika kristianina ataovy ohatra amin'ny fianakaviana hoe sambatra be zay olona ianao ny vinantony na ianao ny rafozany. Ka papa, ny nainy tsy afaka mihitsy le ohatra ny tady hiditra ho anay ihany. Galasaka anabavy eo, rehefa tafiditra izy dia ianao ny mahafaka azy. Tena menina ako. Aoka tsy hisy pino zany ka miady amin'ny rafozana na miady amin'ny binanto. Tsy normal zany. Ifonako tsy normal zany. Tiavo zay tia ny zanakao. Dia hoy Boaza mantsy ny Rota. Rota, hitako izy ny zavatra nataonao tamin'ny rafozanao hatramin'ny nahafatin'ny vadinao sy ny vadiny. Nilozanao ny rainao, nilozanao reninao, nilozanao hatramin'ny taninao dia tonga ianao hikarakara azy aty amin'ity tanàna ity. Dia hozy izy Boaza, Andriamanitra ne amalisoanao. Dia inona le famalisoa nataony Boaza ho azy? Tamin'ny voalohany navelany tsipona teo aminazy, fa tamin'ny faharoa nitsopony tanteraka mihitsy. Nyvadiny Boaza Rota. Galasaka anabavy, aka ohatra indray tsika ao amin'ny Matthieu 5:24-30 sy ny 7. Ozy izy Jesosy,
ozy izy mpanjaka za milaza aminao ozy izy na inona nataonao tamin'ny kely indrindra tamin'ny reto rahalahy reto sy reto ranabavy reto dia nataonareo tamiko zany. Mariavy ianao hoe tiavo ny olona. Rehefa Andriamanitra mahita olona tia olona dia tahian'Andriamanitra le olona iny. Mahita fity manokana amin'Andriamanitra iny olona iny. Za koa tsy milaza hoe izay mpangataka rehetra eny lalana dia omeo daholo. Hoe manomboko zao zany dia izay mpangataka dia tiako. Fa za milaza aminao zay olona mba hapetraky ny tompo ao anatinao dia mba hampeo. Asehoy amin'Andriamanitra hoe Andriamanitra za koa tia ny olona rehetra. Voalohany tiavo Andriamanitra dia hitombo fahitana fity ianao. Faharoa tiavo ny olona dia hitombo fahitana fity ianao. Amen. Aza mba manavakavaka zany. Fahatelo ankahalao zay zavatra ankahalan'Andriamanitra. Zay zavatra tsy mety amin'Andriamanitra dia teneny hoe tompo satria tsy mety aminao io dia tsy mety amiko. Amen. Satria tsy tianao amanao an'io dia tsy ataoko. Davida ka lasaka nabavy. Davida dia hoy Jehovah hoe olona araky ny foko zay anao ny sitrapoko rehetra. Anka nahita fity manokana Davida teo anatrehan'Andriamanitra. Ka lasaka nabavy. Ankahalao zay ankahalan'Andriamanitra dia tiavo zay tian'Andriamanitra. Zay tanjon'Andriamanitra ataovy tanjonao. Raha za zao miteny ho miliardera nenao misy olona tragny amin'ny farany nefa za zao tena mitaiza. Zany zavatra zaraiko aminao zany no afaka andehananao lavitra be amin'ny fiainana. Tiavo zay tian'Andriamanitra dia ankahalao zay ankahalan'Andriamanitra. Manaraka mamafaza sy manaova fanatitra. Baiboly dia milaza hoe Iabela mba amin'ny fanatiny dia nahita sitraka teo anatrehan'i Jehovah. Zany hoe ny olon'ny fanatitra dia olon'ny fahitana fity izy. Amen. Manaraka dia izao aoka olona mahatoky ianao. Baiboly dia milaza fa Noa dia olona nahita fity teo anatrehan'Andriamanitra. Raha mamaky ianao amin'ny Genesis 1:7 sy 7 dia izao Noa dia olona nahatoky izy. Ianao ve azon'Andriamanitra itokisana? Averiko androany azon'Andriamanitra itokisana ve ianao? Ianao ve tsy karazan'olona mivadibadika? Tianao hoe amen. Rehefa anafoana zao tontolo zao Andriamanitra dia ozy izy hoe Noa ozy izy tsy hofoanako. Satria maninona? Noa dia olona mahatoky. Manaraka dia izao aoka ianao olona mandeha amin'ny fahamarinana. Ndry galasaka nabavy eo sarotra be ny ino zany hoe kristianina totakely. Totakely zany en français petit usé. Tena mandehana amin'ny fahamarinana. Teneno kely no kaikony hoe mandehana amin'ny fahamarinana hoe io neka lasaka nabavy rehefa mandeha amin'ny fahamarinana ianao Andriamanitra mahita lalana anaovana zavatra amin'ny fiainanao foana. Fa rehefa mitady lalam-poza foana ianao dia miomana fa ho asehon'Andriamanitra anao zany hoe Andriamanitra mahita miolokoloka zany. Mariavy ianao hoe hovaiko mihitsy fomba fiteny an'ilay izy amin'izay miraikitra ao anatintsika tsiraray avy. Manaraka aoka ianao olona manetry tena. Petera 1:5 ty dre tsy maintsy teneniko ty. Petera 1:5 amin'ny anaran'i Jesosy tapany farany Andriamanitra manohitra miavonavina fa manome fahasoavana ho an'ny manetry tena. Galasaka nabavy eo aza mba miavonavina ianao. Aza mba manandra tena ianao manetre tena. Fahasivy sois honnête. Maninona?
dikany hoe honnête dia mihoatra lavitra noho ny hoe mahintsy satria marina mandehana amin'ny fahamarinana. Ny fahafolo dia ny zavatra ataonao mandehana amin'ny fahendrena. Zao lazay ny ten'Andriamanitra oabolana 9:5-7. Miresaka ny fahendrena no miresaka eto dia zao lazainy hoe zay mahita dia mahita fiainana sady mahazo sitraka amin'i Jehova. Ninona ataonao dia ataovy ampahendrena. Iteny ianao mitenena ampahendrena. Na marina ary miteny tianao tenenina. Inoy tsara ty misy zavatra marina be tianao tenenina dia mialohan'ny itenenanao dia tadidio aloha fa tsy niarany taizana ianao sy le olona itenenanao. Enao ve zany? Fantaro hoe inona zavatra mety amin'ity olona itenenako ty sy ny tsy mety aminy. Misy zavatra tianao tenenina, itedia fomba itenenana azy mba tsy handratra. Zany antsoina hoe fahendrena. Fa tsy hoe zara nga tsy te halalana zany fahamarinana tonga dia ria animbanao zany. Ny nanimba ny mpaminany tamin'ny testameta taloha ny akamarony dia tsy fahendrena amin'ny fitenenana. Mahitsihitsy loatra ria faralasaka anabavy eo mitovy ihany io. Enoy tsara legioma mitovy foana. Afaka tonga dia ataonao lasopy dobo ray io ria. Afaka sarasarahanao koa io. Afaka ataonao tsy haiko potage io. Fa tadidio ninona nanaovanao azy legioma foana eo. Dia jereo hoe legioma inona mety eto alohan'ity olo ity dia legioma inona ny afaka hohanin'ity olo ity dia ohatry ny ahoana indray ny présentation omeko an'ity olo ity. Fahendrena zany. Manana vola ianao mandehana mpahendrena. Amen. Fa tsy hoe nanambola tonga dia hoadray ohatra ny tany amin'ny tena sud-est niakatra ny kafe. Zalavy ihany mahalala an'ity. Niakatra ny kafe. Nahazo vola patron. Gasy amin'io patron. Niditra tao amin'ny botika ny karana. Karana koa aloha raha nafisafola enjana. Vao hita ny karana hoe ty le mpivarotra kafe na lafo be. Ozy karana. Akôry sa patron. Akôry sa tsara be ka da nareo manakôry manakôry tsara be ka. Tsara be anay. Enoy tsara. Patron, inona atao anao? Dia nijery le lehilahy dia ty tele raiky ty ozy izy mba mety amiko. Dia karana patron. Olobe ohatranao ty ka tele kely io. Io kely io ve ozy izy? Patron, mba lebebe sa. Mba mila mena voninahitra patron be tahaka anao ty ka. Narehana iny patron. Ja marina ny teninao pa karana. Atreto ka atreto. Zany hoe zay zavatra atreto ka atreto. Ozy izy karana. Zany ahaika. Tena patron anao. Mbola te ahita mihoatra patron anao. Ty rehetrarehetra ty videko aby. Niainga taminy hoe atreto ka atreto. Voadokadoka manaraka vao videko aby. Tsy mandeha amin'ny fahendrena. Fa amin'ny fiainany mandehana ampahendrena. Mahazo vola dia manaova toetran'olona endro mahazo vola. Za miteny aminao ianao io hitombo harena. Averiko foana hitombo harena ianao. Misy tanàna anankiray izay nandehanako tamin'ny Zoma hariva. Toerana anankiray etsy Andavamamby etsy. Ela be antsy tany dia nakany ahako. Dia vao nakany dia tsy hitako le tanàna. Efa torony olona na hoe eo le izy dia tsy nino ahako. Ozy hoe
Tsy tia kosa le izy dia ozany io lao zareo mipetraka ka dia niditra ako rehefa niditra tao amin'ilay tanàna feno trano be dia sady toa dia madio be feno amin'izay maison dure daholo nitako ary andavamamba nosopatrana kely izy kakapea aiza koa le lalana zay andehanako misy trano mitsangana taloha tsy zany ny tany dia ozy rehefa tonga tany ozy arinareo antahina be dia hoy ilay namako anankiray ozy izy pasteur ianao aniny taty voalohany ozy izy ianao ozy izy nitondra fifohazam-panahy taty fa pasteur ny fifohazam-panahy miaraka amin'ny fifohazan'ny fitahina fa tena zany vavolombelona ka lasakana-bavy ny trano tany dia ny fefy aloha tsy tambofa ohatran'le hazo miaraka amina kiridra tena arabaka teny fa tonga tany tonga dia tambo tsara tarehibe vao mandeha miditra amin'ilay tanàna fotsiny tonga dia ohatran'ny tsy ohatrany moa zany fa tonga dia lala tsara fotsifotsy be zay na tonga lizy naiky tsy fantatro tamin'izay makany tsinona aviorana dia mandingandingana vato nareo ve mba nanao an'ireny efa tanàna na tanàna be any dia mandingandingana vato ohatra fa tena niova lala tsara dia tonga dia nialemakany pavé dia tonga tao trano mahafinaritra be daholo ny rehetrarehetra niditra tao trano le olona fantatro taloha tadidiko mihitsy telekely hitanako le mbola misy tena lamosina tsara reny noir et blanc zay ny tao taloha gaga télé écran plat ngeza be ny io zay wow misy salon eto dia zao nytenen'ny pasteur ianao ane ozy izy ny tonga taty aminay voalohany ka za kosa aloha tena nakany nitory filazany tsara ianao izy izy nitondra fifohazam-panahy ho anay fa milaza aminao folo taona angamantsy tany fa tao anatin'ny folo taona nataon'Andriamanitra ny tombo arenaka zareo nataon'Andriamanitra ny tombo fitahinaka zareo ianao manomboka amin'ny foharam-panahy io manomboka amina fifohazana amina fitahina koa ianao eo manomboka amina fifohazana amin'ny fanambinana koa ianao io ataovy amen raha tsy miverindalana ianao dia miomana fa ia tsara ny fiainanareo mianakavy ia tsara ny taranakao vao vita zay dia ozy izy le lehilahy maly ary ny zanaka zareo ozy izy vao nanao présentation na mémoire na master 2 olona tsy nieritreretinao manana master 2 za te ilaza aminao raha mitoy mivavaka tsara ianao io tsy miala amin'Andriamanitra ianao io fa mandeha ianao ninonina fitsapana ninonina fizantoetreny milaza aminao fifohazam-panahy iaraka amina fifohazana fitahina iaraka amina fifohazana fahasoavana tongava aminao sy ny taranaka ao ane zany amin'ny anaran'i Jesosy mahita fity amin'izay alehanao rehetra